Vatsimpanahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, sotranao feno zay noho ny amin'ny maraim-baovao zay nomenao anay indray, noho ny amin'ny fahavelomana zay natolotrao anay indray, ho mari-pitiavana menao anay izany. Aniraka anay ety amin'izao tontolo izao tokoa manko ianao, anatanteraka ny fanatanterahana tokoa ny iraka zay nomenao anay, izara ny fahazavanao sy ny fahatsaranao. Ary matoa zay mbola nahazo maraim-baovao tahaka an'izao aho, dia mbola misy anjara tsy vita tianao ho tanterahanay, misy fiazakazahana mbola tianao ataonay, fa zany indrindra mbola angatanay anao fanay masina, miara-dalana aminay, ametraka ny teny ato ambavanay mba ahafahanay izaran'izany, eny mba ahafahanay koa iaino zay tianao ambara atanteraka ny sitraponao. Iany masiny fotoana androany ara Jesosy, terizo ny mpanomponao zay hitondra ny teny, terizo ny tokantrano zay ampandroso anao, ary mamela ny heloka tsirairay aby, anehoanao foana fa tianao izay. Misaotra tompo malalo, ny anaranao feno angatanay izany. Aleluia, amen. Dia faly miara-patsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy, ary faly manonatra ny fahasoavy romba-piadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanakary fanay masina. Ny filazantsara ny lioka toko 7:7 ka hatramin'ny 8:10 no andeha angalantsika ny vatsy izo amaraina. Lioka toko 7:7 ka hatramin'ny 8:10. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary nandeha izy ireo, dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Iavy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampanina anao va ny amelany rahavaviko ahy hanompo irery? Fomba asaovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahinana sy maro irehana ianao, nefa zavatra iray loa no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy hay alaina aminy. Amen. Raha teny an-dalana ho an'i Jerosalema i Jesosy sy ry havana, ka nahafantatra tsara izay miandry azy any, dia napetrano ny Marta tao an-tranony izy. Dia ilay tokantrano izay itiavana any Jesosy amin'ny maha izy azy fotsiny, fa tsy noho izay zavatra omeny na hozarainy. Nakatoerany Jesosy arindro Marta fa nisahirana nikarakara zavatra maro, mba handraisana hampamindrehana nyity vahiny. Fa ilay rahavaviny kosa, i Maria, dia nanosory azy ny fihetsiny, fa toa nipetraka teo tongotry Jesosy. Ary dia tsy naharitra izy ka nilaza tamin'ny tompo hoe, mba asaovy manampy ahy i Maria. Fa Jesosy namaly ka niteny hoe, Marta, Marta, maro ahinana ary maro irehana ianao, nefa zavatra iray loa no ilaina. Fa i Maria efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. Maria no efa nifidy anjara tsara hoe, move zany ry havana manindrahindra ny fiainana mihiboka ao anatin'ireny trano jeljozy, ho ambony lavitra noho ny fiainana feno asa mandrara sy didiny ny toe-javatra materialy i Jesosy eto. Tsy ry havana, mazava fa tsy manameloka ny asa sy amin'ny mahasa azy akory ny Jesosy, na manimbazimba na manao tsinotsinona ny fikarakarana tokony ataon'ireny mpianakaviana, tsy dia tsy tokoa. Ary zay no ilaina fahaizana mandinika ny tenin'Andriamanitra, mba tsy handraisantsika tendrony izay lazaina. Tiany Marta i Jesosy, ka mpitiavana no hijerevany azy misahirana, karakara sakafo, sady tian'olotra ny tsara indrindra eo ambony latabatra. Ary tiany Marta ho vonona ara-potoana ny zavatra rehetra. Zavatra iray loa no ilaina ho ianevy Jesosy. Ino izany zavatra izany eto? Tao amin'ity trano iray, ny zavatra tena nanaitra indrindra ambony zavatra rehetra,
dia ny fanatrehan'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona. Ny anjara tsara izay tsy hita tao amin'ny Marta dia ny fahatoniana, ny herim-po amin'ny finoana enti-miaina isan'andro. Fa mitebiteby izy, mihetsiketsika eto sy eroa izy, manohitra izy, mitaky zavatra izy. Ary moa ve tsy toy ny zanak'izao taonjato iainantsika izao mihitsy ity Marta ity? Raha ny fitakiana, ny fandroanana, ny teny mahery, ny fiampangana dia sady manodidina antsika no anatsika matetika. Samy milaza tena sy mino avokoa ny rehetra fa hiarany tsy fahaiza makasitraka na ny tsy fahazoana namany azy dia tahaka Marta izay nitaraina momba ny amin'ny ravaviny. Ny anjara tsara izay tsy hita tao amin'ny Marta dia ny fahaiza mamantatra ny fotoana, ny fahaiza manaroatra ilay ora sy fotoana izay tsy hiverina intsony, fotoana izay namangin'ilay Andriamanitra sakaiza, fotoana anateran'ilay mpamonjy ny famonjena ao an-tranonao tahaka an'izao anio izao, ka mila enoina, mila raisina amin'ny fo, iray manontolo sy amin'ny kafanam-po. Ny atao hoe mpianatra tokoa mantsy dia sady izay miaino no manompo. Miaino mba hahafana manatanteraka sy mankatoy izay ampianarina. Ary efa miteny Jesosy dia mila miaino aloha fa ny asa manaraka eo ihany avy eo. Ary izay no antsoantso androany ho anao. Sao dia mbola be rena ianao ka tsy mitoetra miaino am-pilaminana ny feon'i Jesosy. Ry havana, isika izay mpitebiteby ary, isika izay maherisetra, maika lavaka te hiazona amin'ny fotoana amin'izao taonjato fiazakazan-davy izao, taonjato tsy misy fanahy fa feno azy. Aoka isika ahay ato mba ahazontsika miaina ny zava-miafy ny fitsara. Lafo vidy mantsy ny fotoana iarahana amin'ny tompo, lafo vidy ka tsy verimaina izany fiarahanao amin'izany. Amin'izay fotoana izay tokoa mantsy no ampianarany antsika ny tsy ambaratelo ny tena fiainana, dia ilay fiainana mandrakizay. Ary isika rehetra izay manaiky ampanetretena sy ampifaliana ny zavatra takian'ny fiankinana amin'ny filazantsara, ny zavatra takian'ny fitiavana sy fanantenana, dia misafidy ny anjara tsara isika ka tsy alaina amintsika izany. Zavatra iray aloha ihany no fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra ao izao. Tsaroantsika ve izany te izany ry havana? Zay ilay teny navalan'ilay lehilahy teraka jamba hitantsika ao anaty Baiboly. Tsy nitady hanazava ny manjo azy ity lehilahy ity, tsy hainy ny mamakafaky ilay fahagagana niatra taminy, tsy izany raha teo no nahaliana azy fa ny zavany-tranga dia tena ampy ho azy tanteraka. Zavatra iray aloha no fantatro izy jamba teo aloha fa mahiratra ao izao. Azonareo lazaina izay tianareo lazaina, ary izao tontolo izao izay afaka manatrika ahy sy milaza fa tsy tokony ho sitranao raha ny lalan-javatra, fa izao no navaliko izy, jamba teo aloha fa mahiratra ao izao. Niainany taonany maro tampahajambany ity lehilahy ity, ary fatantsara izany ny atao hoe jamba izany, hatreo dia tsy nahita izao tontolo izao izy, ary tsy nahita ity Andriamanitra tao amin'i Jesosy, fa tamin'io andro indray io dia nisokatra ny masony. Nisokatra ny masony satria nisafidy ny anjara tsara izy raha nandalo Jesosy. Ary io ry havana ilay fotoana sarobidy izay nolazaina taminao tery aloha hoe tsy miverina intsony ary dia zavatra lehibe dia lehibe tsy azo edikevitra no nitranga taminy teo amin'ny fiainan'ity lehilahy jamba ity. Nahita ny masoandro mibalika izy, nahita ny olona mivezivezy izy, ary nahita ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nitsangana teo anoloany ary teo anatrehany no nitenenany hoe Tompo, mino aho, ary dia nanome ny voninahitra azy izy. Ry havana, tsy vokatry ny famakafakana firindran-kevitra akory ny andraisana ny filazantsara, fa ny fanokafana ny maso ho amin'ny mazava amin'ny azonao atao indrindra
izany ankehitriny. Mazava ho azonao atao hitany masonao amin'ny alalan'ny finoana ka hitana any Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Ary izay ilay anjara tsara ary avy. Fa ndre matetika eo amin'ny resaky ifanaovan'ny olona ny hoe samy manana ny antony ho mariny ataony ho mariny, hita ny lalak'izorana. Raha ny momba ny ho avy mandrakizay dia mampianatra zavatra hafantsika ny Baiboly. Tsy maro ny lalana fa roa ihany, dia ny lalana malalaka sy ny lalana tery. Tsy ny hoe antitra na tanora, na hoe manam-pahalalana na bado, na koa hoe manan-karena na manitra, na hoe mainty na fotsy, tsy izany akory no zava-dehibe. Fa mitovy avokoa ny fahitan'ny olon'Andriamanitra ny olona rehetra, manoloana ny safidinao amin'ny lalany izoranao. Ny lalana malalaka dia ny lalana morale. Ary dia azo atao amin'ny daholo izay heverinao azo atao ary tia ho atao, ka afaka manao izay tiana ataon'ny olona rehetra. Tsy mila mandao na inona aho, na ny fahazaran-dratsy izany na ny ampopo na izay heverinao ho marina amin'ny tena. Ary dia marobe ny olona mandeha aminy, saingy mitondra makaiza moa io hoe any amin'ny fahaverezana. Lavitra an'Andriamanitra. Izay lalana izay no izoran'ireo olona be herehana, izoran'ireo olona be fiahiana. Tsy mahatsapa mihitsy fa mialavitra an'Andriamanitra ny lalana izorany. Fa misy kosa etsy andaniny lalana iray hafa izay tery sy vitsy-pahafantatra. Io lalana indray dia mifanohitra amin'ny foronana amin'ny marimaritra iraisana, na ny fanarahana ny hevitra ny be sy ny maro. Ary dia sarotra miditra ao aminy, satria tsy maintsy ilaozana ny ampopo, ilaozana ny avinavina rehetra, ilaozana ny zavatra manodidina izay mahavariana ety an-tany, nefa mamaim-poana ny fidiranao. Izany lalana izany no mitondra ny amin'ny fiainana dia ny ankehitriny ka ho mandrakizay. Ary ny finoana manokana an' Jesosy Tompo no azahoana miditra ao, fa tsy ny finoana iraisana amin'ny hafa akory. Tsy filozofia na fomba nolovana tamin'ny razana ihany koa izany, fa fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Io no lalana izay iainana ny fiadanana sy ny fifaliana avy amin'Andriamanitra. Ary izay ilay anjara tsara tsy hita tao ao Marta. Ary indreo dia tsy hita ao amintsika ihany koa izay lalan'izay, fa mizotra any amin'ny lala malalaka isika. Tsarovy anefa ry havana fa afaka tsara ny andray an'izay lala tery izay isika mba hitoerantsika eo tongotra Jesosy tahaka ny Maria, mba azahoantsika ilay anjara tsara ka iainantsika ilay fiadanana sy fifaliana avy amin'Andriamanitra marina dia ny ankehitriny ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka tompoko. Makasitraka indray Jesosy ny amin'ny hafatra izay napetraka ao aminay androany, fa matetika tokoa mantsy izay dia nyerikerika etsero be reny tsy mitombina tsara. Ary mandre ny teninao foana izay fa ny ataonay ihany no ataonay, izay sitraky ny fonay ihany no ataonay. Hafatra napetraka ao teo manko izany any amin'ilay lalana malalaka ny tiana izora. Nefa izay dia mitatataty isan'andro isan'andro, mangataka aminao hoe mba ameo fiadanany, ameo fitsarany, nefa na izahay ara tsy mahay manapa-kevitra. Androany ianao nampatsiahy anay, fa raha mila hiaina an'izany fiadanana sy fifaliana avy aminao izany izay, tsy maintsy miato aloha, miaino am-pifaliana, miaino am-piadanana ny hafatrao, ny tsakotsako ny tianao ambara, dia manatanteraka an'izany dia hita ny anjara tsara tokoa izay. Anjara tsara izay tsy ho alaina aminay satria efa voasoratra boky ny fiainanay. Makasitraka Jesosy dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao. Jereo Jesosy indrao dia mandeha amin'ilay lala malalaka loatra izay, migudana ka atao manadino anao, manalavitra anao. Fa mba ameo hery, ameo finoany andehananay amin'ny lala tery, ka na dia somary marary ary, na dia somary maratra ary, manana anao izay dia ho sitrana
harivoka mpandresy miara-dala aminao. Na inona ataon'ireto vahoakanao natrikanao teto androany raha makivaky ny tontolo andro izy anio foana Jesosy. Fa omby ianao, hita ianao, ka raha nifidy lalana tsara izy ilay lalana masaka hatramin'izay dia tanteraka amin'ny tokony ny teny fa hahita fitsarana ny fanahinay ary dia hanana ny anjara tsara izay. Mankasitraka Jesosy mankatelina tompo malalo. Jereo izay rehetra manana aretiny, jereo izay rehetra manana fahasarotany, jereo izay rehetra manana olana Jesosy azavelanao hitoetra ela be ao anatin'izany izy. Fa raha androany izy manaiky anao andeha amin'ny lalan-torokana dia ilay lalan-tery hitoetra pototry ny azo fijalinao tahaka ny Maria dia aneo fa efa nanana ny anjara tsara izy ka omenao ilay fiainana, omenao fifaliana, omenao fiadanana anompony anao mandrakizay. Ary amarino azy ny teninao, hitsotranao masaka hitenenao hoe hitahy anao tokoa aho, arombanao aho, hitantana anao amin'ny tanana kavanako ny fahamarinako aho. Aska mierikerik intsony. Fa sao Jehovah ny efa miteny hoe tsy andao na afoy anareo mihitsy. Dia mankasitraka Jesosy malalo, mankatelina tompo. Ny anaranao feno metrahana izany, saotra tompo malalo. Aleloia. Amen.